Lazao amin'ny arkibo hoe lazao amin'ny rahalahy, lazao amin'ny anabavy. Évangéliste, pasteur. Lazao tandremo ny fampona izay niraisinao tao mba ho tanteranao izany. Dia raha inany toa hitanao fa nanoratra Paul izay misy an'ity lehilahy atao hoe Arkipo mitondra hafatra ho azy ianareo. Izao tenenao tandremo ny fampona izay noraisinao tao amin'itony. Tandremo zany a ary atao hoe tanteraka. Milaza zavatra anankiroa tandremo ny fampona izay noraisinao tao amin'itony mba ho tanteranao izany. Akasikanao dia oky fampilaza isika miresahana eo amin'ny akaikinao akavana ry rahalahy tandremo ny asa fampona. Arabaio izy anitsangana mihitsy, arabaio izy ka mitenena hoe tandremo ny asa fampona. Ary tenenao any hoe oaka ho tanteranao izany. Amen. Mazoto toerana tompoko. Misy teny hoe ny fampilaza amin'ny salama tononkira-panahy. Fa eto ohatra ohatsika ifampilaza izao teny izao hoe tandremo ny asa fampona. Mandrapatampotra ity fionana ity dia asa ny miteny amin'ny namany hoe tandremo ny asa fampona. Alleluia. Nahoana moa tenenina izany ho fampahirezana sy famporisinatsika izay ao anatin'ny asa fampona, ho famoaza, ho fampatsihivana. Fa ndao misy manadino, ndao misy variana, ndao misy manao tsamo, ndao misy merikerika, ndao misy alaim-panahy emika, ndao misy tratranyavia, ndao misy mitady asa. Mifampilazana mitenena amin'ny tsiraray hoe tandremo ny asa fampona. Alleluia. Paul nanome teny fampahirezana mba ampitaina, nanome teny fampatsihivana, nanome lesona koa izy te hitariky ny saina mba halalan'ity lehilahy ity fa izy anie manana asa fampona. Ianao tokony hafantatra hoe manana asa fampona, manana asa fampona amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity ianao. Ianao tsy hoe olona tsy misy asa, hoe olona tsy misy atao, tsy olona manana asa atao ianao. Dia raha Andriamanitra ny amin'izay. Izany asa fampona izany dia nomen'Andriamanitra anao, natolotra Andriamanitra anao.
raisinao tao amin'ny tompo. Tsy misy olona mahay mandray na ino na ino raha tefa nomena azy avy any ambony zany. Tsy misy mahay maka izany voninahitra izany ho an'ny tena afa-tsy natsoin'Andriamanitra tahaka ny arona. Miteritretra rehefa nahoana moa mifidy an'ity azy ity, nahoana ny tonga eto amin'izao toerana izao, nahoana no lasa evanjelista, nahoana lasa vady lampitana, nahoana lasa paster ato amin'ity fiangonana ity. Tsy avy aminao zany fa antsoin'Andriamanitra tonga teo amin'ny fiainanao, fandaminan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zany no tenenana hoe tandremo ny fampona izay noraisinao tao amin'ny tompo. Isika rehetra mahafantatra fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tandremantsika ny asan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amen. Nametraka fanampy ny tompo ao amin'ny bokin'ny fanambarana toko faharoa 5:20 izay maresy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany omeko fahefana amin'ny firenena. Misy tandrema resan'Andriamanitra dia tsy hoe atao asa mampoena na atao takan'ny servisy militaire dia hoe rehefa tapitra zao taona dia afaka mijanona ako dia mipetraka. Ny tompo ny teny hoe izay maresy mitandrina ny asako hatramin'ny farany. Efa angamba raha nytanina ataony hoe fitaona zay natato amin'ity sary fitoriana filazantsara ty za efa tena trano fahazanjaka tena efa trano zao za fitsipolo zao efa mamosy ny taonako akehitriny mbola ampiana tsara izany. Tandreo ny fampo izay noraisinao atao amin'ny tompo mba ho tanteranao zany. Amen. Aza mieritreritra hitsoky ny ampandehanana iny ianao. Ndro tratry ny fizato eto sy ny fitsapato eto sy ny fakampanahy sy ny zava-doza teraky ny amin'ny farany ianao le ianao manao hoe tsy mety amiko tsony tsy mety amiko tsony ty azy ty, za olona mahay tsony, iza no faty ato, iza no trako zato. Tsisy fanajereny ty fahaserana zany marina zao dia manomboka mierikerika hoe hoe alao amin'jery zavatra hafa tadio fa misy teny Jesosy tsy misy olona mitariky angady tarihana ka ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no itenenany hoe tenenan'ny Paoly lazao tsara ny mpanompon'Andriamanitra hoe tandremo ny fampo izay noraisinao tamin'ny tompo mba ho tanteranao zany. Ilay asa izay noraisintsika tao amin'ny tompo fantatrao tsara izany. Ataoko angamba raha eto anivontsika reto tsy manala ny antson'Andriamanitra eo aminy dia tena mampalahelo zany fa tokony hazava aminao ny antson'Andriamanitra eo fiainanao. Mangataka amin'ny tompo mba hazava aminao ny antson'Andriamanitra eo fiainanao. Hoe nifidiny ianao nifidinanao iny, nantsoina ianao nantsoinanao iny. Fantatsika tsara fa Jesosy dia mila asa tanteraka. Zany mananara ny fiangonana tao Laodika tao Sardisy. Vakeo ny bokin'ny fanambarana toko fahatelo sorato amin'ny anjely fiangonana Sardisy zao zavatra izao lazain'ilay manana ny fanafin'Andriamanitra sy ny kitana fantatro ny asanao fa manana arina velona ianao kanjo mafy miampeny ka horeny tsara ny zavatra sisa efa ho faty fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra.
tena mampatahotra zany asa tsy tanteraka tsy lavirazy ianao hoe mba mandinika hoe inao zavatra naseny tompona ataoko vitako vely izy tanterako vely izy dia tokony hijery ianao hoe reto nefa vitako reto nefa vitako reto sisa mbola ho ataoko raha tsy manao an'izany fandiniana sy fisaintsainana izany ianao dia matoly ianao tsy afaka mandefy ianao hoe ny tompony antso ahy azao zavatra nasaina ataoko amen amen raha natsony to pasteur ary marina izany fa nay maso nanokana anao pasteur ataonao ve le asa pasteur mpiteny mpiamo miasa anareo ataonao ve le asa fantato fa miezaka ianao ataiza ny fiazanao aiza ho aiza nefa vita ary inona ny mbola tsy vita tanterao miasa fantonao manao fa asa tanteraka raha miteny to mitoriny filazantsara olombelo rehetra natao ve izany asa atao mpianatra ny firenena natao ve izany asa manao fa batisa azy any anarana isy ny zanaka ny fanamasina natao ve izany asa raha misy pasteur tonga eo amin'ny toerana anankiray telo taona nipetrahana teo nanokatra fivorina 5 taona nipetrahana teo tsy manao batisa tsy tanteraka ny asa nananatra fiangonana atao sara sisa misy zavatra tsy tanteraka ny asa mitodika amintsika mitodika amin'ny tenako mitodika aminareo ry rahalahy pasteur na ry anabavy evangelista fantava fa ny filenao no mba ho zava-dehibe zany nomeny asa fampony ianao satria mpanompo misao azo izany satria nomeny ianao tena ndray ary manana asa fampony ianao akety ity fivoriana tena fivoriana natokana ho an'ny olona betraikitra tsy tarika atao anatin'ny fiangonana pasteur sy ny vatana evangelista sy ny vatana olona manana asa fampony ao amin'ny sehatra fanjakan'Andriamanitra voateny ho ataonao zany asa fampony izany no raisinao tamin'ny tompo zany satria nomeny ianao natao matianina am'zany tsika rehetra mpiasa matianina avokoa izy matianina amin'ity asan'Andriamanitra ity tandremo ny fampony gerao Andriamanitra ny am'izany ary zavatra isaorantsika an'Andriamanitra nandray mositra isika mba ahafahantsika manatanteraka izany asa voateny izany tsapatsika izany fa tsy rery eo am-panaovana ny asa manatritra olana tsy mora naona leny ireo mpanompon'Andriamanitra zay natsoito manatrika lalana tsy fantatry olona mihitsy izy mahita zavatra tsy araka ny eritreretina mihitsy izy eo amin'izany sehatra izany kanefa ny tompony teny tanterao ny asa hitanao isika rehetrarehetra dia manana fanampiny anarana ankoatra ny anarantsika ohatra Ratafy no anarana dia asiana hoe pasteur Ratafy ianao koa ny anaranao dia ny loava ilay asa pasteur Rano mba fantatrao fa loha laharana
lay asa raha evangelista rano, evangelista flipo dia manana anarana isika fanampiny anarantsika izay mamariparitra lay asa fampona izay nomeny tompo atsika. Tsy nolona rehetra mahazo an'izany hoe pasteur zany. Be dia be ny olona mandehandeha eny fa sasany docteur rano, commandant rano, colonel rano, professeur rano. Fa eno kosa dia mahazo ny anarana hoe pasteur rano. Ary ho antsika taon Jesosy moa tsy aza dia tena mbola manana anarana be voninahitra tena ohatran'ny Jesosy mamonjy. Pasteur Jesosy mamonjy. Jesosy mamonjy. Marina fa vahoaka no tandremantsika kanefa antsika dia misarotra ny anarana pasteur Jesosy mamonjy. Anarana managaja izany. Evangeliste. Leo lehilahy novidian'Andriamanitra mpitarika ao anatin'ny fiangonana dia manana anarana izay isalobana. Amin'ny Efesiana toko 5 Nendini faraka ambin'ny folo fa roa ambin'ny folo. Ary izy nameny sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ary ny sasany evangelista, ary ny sasany mpitandrina sy mpampianatra. Ho fanampitairana n'olo-maso amin'ny asa fanompolo ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ireo ilay anarana apôstôly, mpaminany, evangelista, mpitandrina, mpampianatra. Ataontsika dia saika anarana roa ihany dia hoe pasteur evangelista. Dia misy anarana hafa izay apetakitsika ao amin'ny sasany dia hoe toteny laika. Dia noho ny rafitra ao anatin'ny satantsika dia misy ilay manao hoe CA, CEP. Anarana mamaritra azy. Koa raha nomena ilay anarana hoe mpitandrina isika ary antsoina mpitandrina manana anarana hoe evangelista dia tady io zany fa mila mamaritra ny asanao zany dia ilay asa izay nomeny tompo ataonao. Okary tsy anarana velona fotsiny fa ny asa maty dia sardisa manana anarana velona voasoratra fantatro pasteur nefa tsisy fitandrema. Sardisa manana anarana evangelista nefa tsy misy asa evangelista. Anarana velona nefa maty. Sardisa arakaraka ny anaranao izay nomen'Andriamanitra anao ny manaova asa mifanaraka amin'izany. Tenao Andriamanitra ary mampianina amin'izany ianao, manampiana anao ety ambony tany dia izany foana. Amen. Akory eo antsoina hoe vadina pasteur, vadina evangelista. Tsika rehetra olona tokony hanahoana. Ianao zany raha vadina pasteur miala tsiny
vadina pasteur, ianao tsy vadina pioky, vadina pasteur, ianao tsy vadina hoe mpampianatra ndraiky, ianao tsy vadina mpivarotra Filipina, vadina pasteur. Vady mpanampy talivy, mpanampy sazy, fameno ray, mpiara-miasa ray, mpiara-manolova fahasoavana eo amin'ny fiainana andehanankiray. Vady olona roa nampiraisina anome taranaka ary nofo, fa ny pasteur sy ny vady nampiraisina tsy anome taranaka rano fotsiny fa anome taranaka ramana. Misoran'Andriamanitra nanazo lova nazo zaza zay fitolo zanakay tany lova avy amin'ny Jehovah zanaka maro fa tandremo ny fanomponareo mba oka mba hanana zanaka rapanana. Teraina ny ititiny aho hoe oka ny mpivady fanampy ary oka izy mibatsana ny Andriamanitra. Oka tsisy mihitsy anabavy andrenesana teny hoe orfrera zany tsy natsoina tamin'io azy io, za tsy natsoina tamin'io azy io fa izao tena namadiny fotsiny. Io iny frera teny mo amin'ny teny androany mato le oely anankiray manao za tsy anao dia mety mitrano dia mety miambolabola tsy aminao ko zany tsy vadina olotsotra ianao, vadina mpanompon'Andriamanitra ianao ary tany am-petoana dia tokony hazava aminao zany safidy zany. Jereo ny eo akaikinao ary tiako nareo amin'ny itsangana indray akaiteny hoe ry rahavaviko malala, ry rahalahiko malala, tandremo ny fanompona zay moraisintsika to aoka Rila malala, lako malala, ndio kifandremo, tandremo, Ui pole un curtiano voluan tene fa fantatrareo an'io toko fadimy ambin'ny folo mendiny fa fanaodimy koa am'izany mira namalala dia miorena tsara asa io ary mahifabe mandrakariva amin'ny asa satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikenezanaina ao impanompon'Andriamanitra nananao perinasa raisitsika ny tenin'ny Paoly miorena tsara aza miova fa ny saina tsy miovaova arovan'Andriamanitra ao fianarana tanteraka mahefabe manakariva amin'ny ty asa toky ary oko fantatrao fa tsy foana tsy tony ny fikenezana aina Timoty faharoa toko faharoa ny teny voalohany koa ianao anaka ioka iahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy
eto paoly teny olo timote tsy misy anton-javatra tokony ampirahavavitra tsy misy anton-javatra tokony akify tsy misy anton-javatra tokony ampendry tsisy anton-javatra tokony aketraka tsisy anton-javatra zay tokony avelanao ampiananao amin'ny asa fa ianao koka hery ao amin'ny fahasoavana ary hoe tompo tamin'ny Josoa ovakitsika izay Josoa tompo voalohany mba tiako menanao kosa iteny izay Josoa tompo voalohany. Alleluia. Ny andiny fa mahereza sy mahatanjara fa ianao no ampandova ity firenena ity mitanjona ny anako tamin'ny rasa omena azy ho mahereza sy mahatanjara tsara ianao raisoa izany